ety ambany masoandro ety ambany lanitra mifandimindimby ny zava-drehetra. Misy ny andro ahaterahana, misy ny andro afatesana. Misy ny fotoana ambolena, misy ny fotoana anongotana ny ambolena, misy ny fotoana amola, misy ny fotoana anasitranana, misy ny fotoana andravana, misy ny fotoana ananganana, misy fotoana itomanina, fa misy fotoana nomezana, misy fotoana mifaofaofao toy izany, mitomangy, mifaty, mbetika ianao miady, mbetika ianao mifaty. Ary rehefa dia jerentsika tokoa ny fiainan'ny firenena, mbetika misaona, mbetika mandihy, mbetika mangina, misy fotoana anginana, misy fotoana itenenana, mifamadimbadika eo. Ary kay tsy gaga isika raha mahita ny zava-misy eto anivon'ny firenena hoe tena izay tokoa ny mifamaofao ny fiainana ary fambarana soratra masina. Tsy gaga zany tsika hoe fa maninona ny toy izao, mbetika miady, mbetika miavana. Dia olona mifankahana tery, mbetika mifankatia indray, fa mbetika indray dia miady indray, mbetika mandrava, mbetika manongana, mbetika manolona, sy ny sisa sy ny sisa. Efa ny tenin'Andriamanitra no mba manambara an'izany. Fa ny andiny fahavalo dia hoy izy hoe misy ny fotoana itiavana, misy ny fotoana ankalana. Ilay olona mifankatia rehefa tojo amin'ny hevitra izay tsy mitovy, na ny mpivady io, na ny mpiray tapo io, na ny mpiara-monina io, fa na ny fiainan'ny firenena, na ny fankatia toninona aza dia mety mifankahara indray. Fa ankehitriny dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, satria ny andiny fahavalo tapany farany hoe misy ny andro iadiana, miady, fa misy kosa ny andro iavanana. Ny afatra voalohany zany ampitainana antsika dia hoe andeha isika iavana. Ahoana hoe andeha isika iavana, andeha isika iavana, fa rehefa tonga ny andro iadiana, vita izay miady, andeha indray isika iavana. Zavatra tena mampiavaka ny malagasy ary mampireharehantsika mihitsy izany hoe manana ny teny hoe fihavanana. Raha tsy malagasy tsy mahatsapa ny anan'izany hoe fihavanana izany. Ny mpihavana manko dia ny olona izay manana roy ifandraisana, ny mpivady, ny fianakavidy, ny vadiny lahy sy ny vadiny vavy, ny andany ankilany ao dia manjary tonga mpihavana. Fa ny fihavanana malagasy na olona tsy mpifaninana, tsy hifandraisana ary noho ny maha-malagasy, raha malagasy dia manjary lasa mihavana. Ary izay no mahasarobidy indrindra izao tenin'Andriamanitra izao hoe efa tonga ity ny andro ihavanana, andeha isika ihavana. Andeha atsaratra satria taona vaovao, aika vaovao, filoha vaovao, governemanta vaovao, olona vaovao daholo sika izao ianareo, andeha isika ihavana. Fa atsaratra ny ady politika, ny ady lahy atseroa. Ary maha-kristianina anakio zany satria Kristy mihitsy anie ilay fihavanantsika. I Kristy ilay voalaza amin'ny Efesianina toko faharoa andiny fahatatra ambin'ny folo hoe fa Kristy ny fihavanantsika, izay na iray antsika rontonta ka nandrava ny hevitry ny fisarana. Raha mbola kristianina koa, raha mbola malagasy koa mandala fihavanana, dia tokony tsy hisavasavana kely akory ary, fa anara ny hevitra manasaraka rehetra. Satria izay indrindra no anton'ilay Jesosy Kristy hidiny tetỳ ambony tany, nampiavana ny olombelona sy Andriamanitra, ary nampiavana ny olombelona samy olombelona. Koa andeha isika ihavana, fa tonga ny andro ihavanana.